Faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Tarika antsan'i Kristy, zareo indray no vahintsika amin'ity anio ity izay soloany narindra-tena. Tsisy vina amintsika intsony izany tarika antsan'i Kristy izany raha eo amin'ny sehatry ny asa fitoriana ara-pilazantsara amin'ny alalan'ny hira. Miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiky hivahiny eto. Ie, miaraba ny mpahina dia miaraba ny mpanaraka ny page Marc 16-15. Ia. Amin'ny hoe ianao mpikambana ny antsan'i Kristy izay aloha no fanontaniana voalohany hoe iza marina moa narindra le amin'le mampihira nefa ny ihany koa amin'le mahanarindra ny narindra. Ie, narindra no anarako ary Andrianjanaka narindra Gabriel, fa narindra no ahafantaran'ny maro ahy hoe na hoe narindra ny antsan'i Kristy. Zako manambady mananjanaka anankiroa mipetraka any Tanjombato zahay. Dia zako efa mpikambana tamin'ny antsan'i Kristy efa nanomboka tamin'ny taona 2021 ka hatramin'izao. Dia ahoana moa zany ny andrindranao an'le fiainana amin'ny mahareny anao eo koa ny adidy aman'andraikitra dia eo koa nefa le asa fitoriana? Tamin'ny voalohany tsy haiko mihitsy nandrindra azy io, tena nikorotana be foana amin'ny fandaharam-potoanako satria tamin'izany sady nianatra ko nanao antsan'i Kristy vao may indray niditra tao anatin'ny sehatra ny tokantrano dia nisy zazakely vao may tsy haiko fa tena nangataka tamin'ny fanamasina mihitsy hoe mba ampianaro hoe ahoana ny fomba fahaizana mandamina fotoana dia mba sady vitako ny adidiko amin'ny mahavady, amin'ny mahareny, amin'ny mahazoky sy ny sisa dia mba ho vitako koa ny adidiko amin'ny maha hoe mpanompon'Andriamanitra izay nampiasain'ny tompo amin'ny antsan'i Kristy. Dia izy izany tena nanampy be ahy teo tamin'ny fandrindrana ny fotoanako rehetrarehetra. Dia inona moa no nahatonga anao ny safidy hoe hira ara-pilazantsara no ampiasana ny talentanao? Tena marina tahina nisy teny izay ao amin'ny Jaona 5:12 dia Jesosy ny nilaza ilay hoe tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo, izy mba nanindry anareo mba handeha hambokatra haretany vokatrareo. Dia raha ny tena marina zaho manokana tsy nisafidy ny hanompo an'Andriamanitra na hoe nanokana ny talentako fa Jesosy Kristy no nifidy dia rehefa tonga izay fifidianan'i Jesosy izay dia anjarako amin'izay no nanaiky hoe hanaiky fa tsy hanaiky an'ilay antso dia teo izany hoe Jesosy no nifidy dia nanaiky ilay fifidianana avy eo dia izay no antony nanokanako ny talentako hoe ny anandray ny talenta dia momba ray manontolo dia atokako ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, izany hoe mahatsapa loatra izany hoe nitiavo na inona no azoko atao an'i Jesosy en retour an'izay dia izany rehetrarehetra izany niarany azy nanosika anahako hijanona anatin'ilay safidy hoe hanaraka an'i Jesosy hampiasa ny talentako amin'ny fanjakana. Mikasika ny antsan'i Kristy indray, firy taona moa izay no nijoroan'ny tarika? Ny antsan'i Kristy efa 5 taona mahery no nisy nitarika dia nisy mpikambana niova ihany tao anatin'izay fotoana izay fa reto foana izay hatramin'izao. Dia hono nidikidika ny saina hoe ahoana ny fomba fifampitaizanareo ara-panahy ao amin'izany tarika izany? Ie, amin'izay mahatarika ara-pilazantsara izany hoe mitarika manambara sy miresaka ny momba ny asa-pamonjen'i Jesosy sy ny momba an'i Jesosy Kristy rehetra dia tena misy mihitsy ny fotoana atokanay iarahana manovo hery, iarahana mifampahery amin'izay sy amin'izay dia manokana izany fotoana izany izay misy indray mandeha isan-kerinandro. Dia ao anatin'izany izay no miaraka mivavaka, miaraka mizara fa ihany koa amin'ny mampihira dia miaraka manao famerenan-kira na famarenana feo na fianarana hira sy manodidina an'izay rehetra izay. Ho an'ireo le mpihira ara-pilazantsara hafa, inona no torohevitra omenao, inona ny toetra tokony hananan'ny mpitory ara-pilazantsara? Raha afaka manoro hevitra androany dia izaho manamafy foana hoe ao anatin'ity sehatra namentrahan'Andriamanitra antsika ity dia tena ilaina be mihitsy ny fanetretena, tena mila mahay manetretena be dia tena miaina an'ilay tenenin Jesosy foana hoe ilay tenin'Andriamanitra foana hoe Jesosy tsy maintsy mitombo fa izaho tsy maintsy miaina, tena tsy maintsy iaina ny isan'andro izany satria isika dia karazan'ny olona mandeha eo ambony gilasy na ambony tany malama be dia zavatra kely fotsiny dia mampisolavaka noho izany tena mila mitandrina mandrakariva dia fanetretena mialohan'ny zavatra rehetrarehetra ary indrindra ny fitiavana. Aminao manokana ampy ve ny sehatra ivelaran'ny mpanakanto ara-pilazantsara eto amintsika?
Anisan'ny zavatra mbola isaorana be dia be an'Andriamanitra foana dia eto Madagasikara mbola malalaka be ny sehatra hiderana an'Andriamanitra. Tsy ohatran'ny any amin'ny tany sasany izay tena efa tsy azo atao intsony na ny manona ny anaran'i Jesosy ara fa eto amintsika mbola malalaka be ilay izy na ny sehatra fitoriana na ataoko hoe na mitory-teny zany na mitory-teny ankira. Dia zaho zany mahita hoe mbola mivelatra be ilay izy ka tena mila rarotiny izay fotoana izay satria ho avy ny fotoana mety tsy ho afaka anao an'izay intsony dia ny mbola malalaka izy eto amintsika dia andao torian'i Jesosy. Ozy ianao hoe ho avy ny fotoana mety ho tsy mora intsony no mitory an'izany nefany zaho manokana dia efa mahita hoe efa manomboka misarotra ilay izy efa mibetsaka ny mpanenjika. Inona no ambaranao manokana hoe raha ianao no anontaniana hoe fa iza moa Jesosy Kristy ho anao ho an'ny narindra? Tsara be zao fanontaniana zany. Jesosy Kristy izy ilay voalaza ao amin'ny Kolosianina toko voalohany manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 9 any raha zaho manokana dia io 9 tsoratra masina io no tena milaza ny maha Jesosy azy ny maha hoe iza moa izy ilay niariana ny zavatra rehetra, ilay antony zavatra rehetra, izy ilay alpha omega, izy ilay rehetra rehetra. Raha fitinana zany dia izao no fahafantarako an'i Jesosy tena tellement ngeza loatra ilay izy tahina dia tsy voalaza hoe iza moa Jesosy fa izy ilay antony zavatra rehetra, izy ilay noariana ny zavatra rehetra dia tao amiko koa noariana ny zavatra rehetra. Izany hoe ny mahazaha mihitsiny no mireflete ny maha Jesosy an'i Jesosy, izany hoe tsy voateny fa tena hoe izay izy ilay alpha sy omega, fiandohana sy fiafarana, miazona ny zavatra rehetra eo an-tanany amin'ny teniny, ilay zanak'Andriamanitra velona, ilay inona daholo izany avelako isika ny tokantrano no hanohy an'izay, izay fanazavana lava be izay fa Jesosy ilay antony zavatra rehetra. Miteny andiny soratra masina ianao teo azonao zaraina aminay ve ny andiny soratra masina izay tena tianao? Fantatro fa mety be dia be ilay izy fa hoe inona no tena hoe hitondranao ny fiainanao ohatra? Dia mbola mafisika ihany ary tahina fa dia ilay teo ihany ilay Kolosiana tena ilay izy zany tena mahafehy zavatra be dia be sy ngeza be mihitsy ilay Kolosiana ho ahy manokana izay izay asaiko vakintsika rehefa manam-potoantsika rehetrarehetra. Raha ohatra indray araka hoe resaka viana lavitrezaka, raha ohatra zany zao hoe misy olona te hanampy ny tarikantsani Kristy na ianao manokana hoe mena vola ianareo, vola betsaka ohatra raisika ohatr'izay, dia inona no zavatra tianao atao na tian'ny tarikantsani Kristy atao ampiasana an'izay vola izay amin'ny asa fitoriana? Zaho moa zany ao amin'ny tarikantsani Kristy fa zaho koa misy mission asain'i Jesosy ataoko manokana izay dia miaraka foana ireo tsy misaraka mihitsy ka misy an'izay projet hoe andeha torio Kristy izay nampianaran'i Jesosy ilay izy nasain'i Jesosy atao izany hoe andeha torio Kristy fa miaraka amin'ny antsan'i Kristy foana dia io ny viana ngeza be anankiray ao am-ponay zany hoe tory an'i Kristy manerana an'izao tontolo izao manomboka eto Madagasikara dia io ny tiana hoe tena karaha ohatra ka manome ny fahafahana Jesosy dia io ny tiana ho tanterahana izany hoe mitoro ny filazantsara mahay maim-poana manerana an'i Madagasikara. Fa ny antony ilayntsika ny fahafahana sy ataoko hoe vola tahaka izany manko tahina dia resaka ohatran'ny hoe déplacement sy ny zavatra mety ilaina ao anatin'ny fikarakarana azy fa rehefa manolotra azy amin'ny olona kosa dia tena hoe mahay-maim-poana tanteraka ohatran'ny nandraisantsika ny famonjena mahay-maim-poana ihany dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra tiana ho entina izany manerana Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao dia izay hoe andeha torio Kristy izay. Dia mamerina ny fankasitrahana anao nanaiky vahiny teto amin'ny marika 16-15 ny tafatafa teto, inona ary narindra no teny hamarananao azy ho an'ny mpanaraka? Mankasitraka be dia be anareo nanasa tena misaotra betsaka fa za dia sy lahatra hoe tsy noho ny fifidiananareo ihany fa efa misy plan an'Andriamanitra mihitsy ao ambadika izany hoe misy olona mety ilain'ny tompo hahenao an'izao fandarana ataontsika izao dia mankasitraka be dia be dia mirary soa anareo rehetra ato dia mirary soa ny mpanaraka ny fandarana ihany koa. Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana dia raha mbola misy koa ny fofinaina afaka hitoriana an'izany dia mijoro ho an'izay hatramin'ny farany izany hoe mampahafantatra foana hoe Jesosy irery ihany antsika dia mirary soa be dia be. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Dia misaotra antsika rehetra nanatrika hatramin'ny farany izao tafatafa izao.
voninahitra ho an'Andriamanitra rery a. Amen. So